Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata maraina faharoa ny volana marsa ity. Efa liana ho anay hatrany ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho anao amin'ity maraina ity. Ny rariana dia mba hitombo finoana sy hitombo fahasoavana ao amin'ny tokotokoany isika. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofonenana io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny isan-danitra, mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra Tompo satria mombanay mandrakariva ianao, manaiky toetra eto aminay ary koa manaiky ny amaly ny vavaka izay sandratray. Ankehitriny dia voninkenao anao indray izay metezana telo manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe miomana ho amin'ilay andro masina. Nalaina amin'ny Exodosy 20:25. Manao toy izao anaran'i Jesosy: mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Amen. Vao manomboka ny didy fahaefatra dia hoy ny Tompo: mahatsiarova ny andro sabata. Fantany feo anivon'ny fiahiahiana sy ny fahasairanana ny olona dia mety alai-panahy hanalatsy ny tenany noho ny tsy nitandremany ny fitakiany lalàna. Na koa hanadino ihany koa ny mahazava-dehibe sy masina an'izany. Izany dia hoy izy hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Mandritra ny herinandro isika dia tokony hisaintsaina ny amin'ny sabata sy hiomina mba hitandrina izany arak'izay voatendry ny didy. Rehefa tsarovana toy izany ny sabata dia tsy voahitsakitsaka ny zavatra eto an-tany ny zava-panahy. Ho vita tsara avokoa ny asa rehetra mandritra ny enemana fiasana ka tsy hisy ho tratra sabata. Tsy tokony ho vizan-dohotra koa ihany isika noho ny filofosana amin'ny raharantsika ara-nofo. Ka dia efa tonga ny andro izay nitsara ny Tompo tamin'ny asany dia reraka isika manao ny asa fanompoana azy. Rehefa zoma, aoka ho vita tanteraka ny fanomanana ny sabata. Atao vonona tsara avokoa ny akanjo rehetra, ny sakafo, vita nahandro. Tsy natao fanjairana ny akanjo rovitra izany io, na ihany koa fanaovana fandaniam-potoana amin'ny fandrahoana ny sakafo sy ny fitadiavam-pahafinaretana. Tsy natao ihany koa anaovana raharahanyity tany ity ny sabata. Mialohan'ny filetehan'ny masoandro dia aoka avela avokoa ny asa ara-nofo rehetra ary aoka tsy ho tazamafy akory ny taratasy rehetra mahakasika an'izany. Ny ray aman-dreny hazavao amin'ny zanakao ny ataonao sy ny zava-kindrenao amin'izany ary aoka izy ireo hifanampy aminao amin'ny fanomanana ny sabata arak'izay voalazan'ny didy. Misy hafa koa izay tokony asiana fiheverana amin'ny andro fiomanana. Tokony aravina avokoa ny disadisa rehetra, na eo amin'ny mpirahalahy io, na eo anivon'ny ankonana io, na eo anivon'ny fiangonana io. Tsy tokony hisy fandinganana sy fahatezerana, lolo-po zany ao anaty amin'ny fanahy manetsy-tena. Dia hoy ny Jakoba manao hoe mifanaiky heloka ianareo ary mifamivavaha mba ho sitrana ianareo. Alohan'ny hiletehan'ny masoandro dia aoka hivory ireo membran'ny ankohonana, maka ny tenin'Andriamanitra, hihira sy hivavaka. Tokony hahasarotina antsika tokoa ny fitandremana an'ireo fotoana fiatombohana sy fiafaran'ny sabata ireo. Tsarovy fa ny fotoana rehetra amin'izany dia voatokana. Fotoana rehetra amin'izany ihany koa dia masina. Mirary sabata mahafinaritra eo ambany fitahian'i Jesosy isika, hitombo hery, hitombo fitahiana, hitombo fahamasinana sy hitoetra mandrakariva fanarahan'ny Tompo anay isika. Amen. Rainay malala tsara indray-zan-danitra, mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny fampidiranao anay amin'izao sabata anao izao. Misaotra ray eo izay manaiky hanamasina anay, misaotra manaiky hitahy anay. Tsirao ny ankohonana tsirairay, ny sambatan'olona tsirairay aoka ho feno ny herinao tokoa ny izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Salam
God.